Misy fanomanana fety ao Jerosalema. Fetin'ny Pasika izany mba ahatsiarovana fa tamin'ny andro fahiny elabe dia tafavoaka mpandresy avy tany Egipta ny zanak'Israely. Izany ny fetin'ny Pasika. Tonga ao Jerosalema koa Jesosy ankalazany Pasika. Ohatray, iny tokoa Jesosy ary toa mitaingina zana-boriky izy. Be olona be tao an-tanàna fa tao ireo tonga ankalazany fety ary tao koa ireo olona marobe nahita ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Mifanontany ny olona manao hoe izaka io Jesosy io e? Ilay nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty re? Miorakoraka ny olona faly mahita an'i Jesosy ka tao ireo namelatra ny lamba fitafiny tamin'ny tany ho lalovany. Ny sasany kosa ratsan-kazo no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesosy. Ny hafa nanofahofa ny lambany sy ny sapandrovy. Ny hafa mitehaka sy midera manao hoe dera ho an'ny zanak' Davida, dera ho an'Andriamanitra. Tery lavidavitra tery kosa ireo olona tsy faly. Ireo fariseo ireo ihany e, samy mioko manao hoe hitanareo? Io indray Jesosy ny vahoaka marobe manaraka azy. Dia hita raharaha amin'ny Romanina indray isika androany. Dia lasa reto fariseo nakany amin'ny Romanina ny teny hoe tena tafahoatra mihitsy ny ataon'i Jesosy ka tena leo izay e, leo. 2 andro, 3 andro izay ny lasa. Miara-misakafo amin'ny mpianany Jesosy fa manomboka mankalaza ny fety ry zareo. Lasa nakany amin'ny zaridaina fandehanan'i Jesosy ny mpianany ry zareo. Tamin'izay indrindra i Jodasy, anisan'ny naman'i Jesosy, dia lasa nampilaza tamin'ny Romanina sy ny fariseo hoe ao an-jaridainy Jesosy ka andao nareo raha hisambotra azy. Alakamisy hariva talohan'ny fety izay nisamborana an'i Jesosy izay. Nentina tany amin'ny Romanina aloha izy. Dia hoy ny Romanina hoe tsy hitany izay hampangana an'i Jesosy ka namelohana azy ho faty. Dia nisy nanao hoe izy anie milaza fa zanak'Andriamanitra e? Zany ve dia marina? Mpahandainga io. Ainareo moa ny miaramila Romanina, tsy te azo tsiny eo mason'ny vahoaka. Dia nanapa-kevitra ry zareo hanameloka an'i Jesosy ho faty. Dia nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy. Mampivarahontsana anie izany e. Fantatrareo ve fa ny mpamono olona sy ny andevina ndositra ka tratra nombona amin'ny hazo fijaliana fa tsy tokony ho Jesosy mihitsy? Zany ve dia mba rariny? Nisy horohorontany tamin'ny 12 atoandro ary maty Jesosy ny harivan'io. Maty, dia tena maty tokoa Jesosy. Nisy lehilahy iray mpanankarena mpanaradian'i Jesosy nangataka ny vatany mba handevina azy ao amin'ny fasana vaovao toy ny zohy izay nampandavahany tao amin'ny vatolampy. Dia nakodia ilay vatobe natao teo amin'ny vavafasana. Lasa nakany amin'ny fariseo ny Romanina nanao hoe fantatrareo ve ny laingany tantarain'i Jesosy fa velony? Hitsangana velona hono izy amin'ny andro fahatelo. Raha ny hevitray aloha dia ho avy ireo namany hangalatra ny vatany. Dia avy eo ireo ilaza hoe velona Jesosy, velona izy. Dia nanapa-kevitra ny Romanina anisy miaramila hiambina ny fasana. Alina ny andro, miambina tsara ny vavafasana amin'ny maramila. Lasa ny andro iray. Ny alahady maraina raha vao nazava ratsy ny andro, dia indraindray nisy horohorontany. Nikodia ilay vatobe hidipasana ary nisy olona namirapiratra be teo amboniny. Tena anjely e. Natahotra ireo miaramila hoy nareo ka rifatra nandositra tahaka amin'ny mpangalatra. Tamin'io alahady maraina io koa dia nisy vehivavy 2 naman'i Jesosy nandeha nakany amin'ny fasana. Tsy nahalala ireo fa nikodia ny vatobe. Tsy hainy koa fa nisy anjely niseho tao. Nikasa hanositra zava-manitra an'i Jesosy ireo vehivavy 2 ireo araka ny fanao tamin'izany andro izany. Dia mifanontany ry zareo eny an-dalana hoe ahoana kay ny ataontsika mba hanakodia ilay vatobe? Iza ny mba asaintsika hanao an'izany?
no ny tonga teo amin'ny fasana izy roavavy dia gaga sy talanjona nahita fa efa voakidia ry lavitra mivava fasana iry ilay vatobe. Dia niditra tao am-pasana ry zareo, nijery ny ankavanana, ny ankavia, dia tsy nahita faty fa nahita anjely. Mino aho fa nitsiky ilay anjely raha niteny hoe fa inona no ataonareo ato? Tonga hanositra zava-manitra ny Jesosy zay? Tsy ato intsony anie Jesosy e? Efa nitsangana izy ka velona? Fa tsy efa nilazaina anareo ve zany? Marina izany fa velona Jesosy. Dia lasa niazakazaka izy roavavy, mandra-pahatongavany tao amin'ny trano fivorian'ny mpianatry ny Tompo. Velona reto Jesosy, velona Jesosy araka ny lazain'ilay anjely anay. Tao anaty alahelo loatra reto mpianatry Jesosy ka no heveriny fa lasa adaly reto vehivavy reto. Aza miteniteny foana re, dia tsy ninony izay nilazainy. Nefa ne dia efa nambaran'i Jesosy andry zareo izany e. Dia tsy nino izy e, afa-tsy Petera sy Jaona izay nitsangana sy niazakazaka nakany amin'ny fasana ka talanjona tokoa nahita arak'izay nilazain'ireo vehivavy. Teo koa Maria tamin'izay, tsy nahita ilay anjely akory izy, fa nahita ilay fasana babangona. Dia nivoaka izy ka nitanondrika sy nipetraka dia nitomany. Tampoka teo izy nandre feo dia nitodika ka nahita lehilahy. No heveriny fa ilay mpiandry ka hoy izy hoe fa inona no nataonao an'i Jesosy? Raha ianao reny nangalatra azy dia mba lazao azy toerana nametrahanao azy, fa hoy ilay olona hoe ry Maria. Tamin'izay fotoan'izay dia fantatry Maria ilay olona ka nihika izy nanao hoe Jesosy! Teo Jesosy, velona izy. Dia izany ny tantaran'ny Pasika, ary velona ho antsika Jesosy ankehitriny.